Miteraka resabe foana ity raharaha momba ny tany izay nobodony mpanjana tany ao Antsambalahy ka betsaka ny olona izay hiditra amponja raha tsy misy fanadihadiana lalina mahakasika azy ity. Ka ny bitsibitsiny mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity vidéo ity ka manasa isika rehetra hanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miarahaba hono namantezitra ka dia faly miarahaba isika rehetra mpanaraka sy tapaka an'ity chaîne ity ny tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika ny raharahantany any Antsambalahy any Port Berger any no tena iompanan-tsika atao anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia andao aloha resantsika ireto tsara fantatra manaraka ireto. Big MJ, Rinali Abdallah, Sir Zoliska sy ny sisa ihany angamba no mety amin'ny kolotsainareo ao amin'ny ministera serasera sy ny kolotsaina ho hiatrany ny fanontaniana izay napetrany. Naneho ny alahelony amin'ny fomba fiasan'ny ministera serasera sy ny kolotsaina ao Madagasikara i Big MJ izay mpanakanto avy amin'ny faritra Sava any amin'ny faritany Antsiranana iny. Raha ny fanazavany nahazo tsikera sy hafatra voalaza fa avy amin'ny ministera izy momba ny rakitsary na klipy izay navoakany tamin'ilay hira mitondra ny lohateny hoe Amina. Tsy nifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy sy ny rakitsary. Araka io hafatra izay voarainy io ka tokony soloina na esorina ireo sary rehetra izay tsy mifanaraka amin'izay kolotsaina malagasy zay. Nanaiky izany fandaminana izany Big MJ sy ny ekipany no esorina ilay voalaza ho tsy mety ary natao mangingina izany ny volana Novambra 2024. Akory nefa nahagagana ho izy fa mbola voarezaka ihany io rakitsary io ny Janoary 2024. Nanohina ny fon'ity mpihira malagasy ity izany firesahana momba azy izany ary nahatsiaro ho misy fiangarana eo amin'ny fampiarana ny lalàna momba ny kolotsaina ao Madagasikara. Misy fanavakavahana ho isatrany. Mifona izay fa diso hoe raha azoko tsara angamba ny Rinali Abdallah, Sir Zoliska ary Kialangita no mety amin'ny kolotsainareo sy zavatra izay miainga an-tambazotra serasera irery ihany. Izay no voalazany raha nametra-panontaniana amin'ny ministera sy voaka malagasy ary arantsika eto izay mety ho tohiny izay fanambarana izay nataony mpanakanto Big MJ izay. Eny misy marina aloha izay voalazany mpanakanto Big MJ izay. Raha ny hita hatramin'izay dia tena maro ihany koa ireo horonan-tsary na ihany koa sary mihetsika malagasy izay toa lasa mandrisika anireo sarim-bavy sy ireo izay mitovy fananahana hiaraka na ihany koa hanao adalana eny anatin'ny tambazotra serasera Facebook ireny. Nefa toa tsy voaresaka foana izy ireny ary hita fa tena mitarika ireo tanora izay tsy mbola ao anatin'izany lasa hanaonao foana ao anatin'izany rehetra izany. Nefa tadidio fa tena tsy mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy sy ny fomba amam-panaon'ny malagasy izany hoe fiarahan'ny lahy samy lahy izany na ihany koa izany hoe fiarahany ireo izay mitovy fananahana ao Madagasikara ao. Ary tena mbola voarara lalàna izany nefa toa jerijerena fotsiny ireny izay manao an'izany rehetra izany amin'izao fotoana izao. Indrindra fa ny ao afovoan-tany dia hita fa tena mirongatra tsy misy toa azy izany rehetra izany. Ka tokony mba asiana resaka sy matimatesana ihany izay rehetra izay fa lasa mitarika ny hafa hanaonao fahatany ao anatin'izany rehetra izany. Ka izay no tokony handraisana fepetra ihany koa eo anatrehan'izay voalaza hoe soatoavina na ihany koa ny fomba amam-panao ny malagasy izay. Sa rehefa ireo sarim-bavy sy ireo zay miaraka mitovy fananahana izany manao ny ataony eny an-tambazotra serasera eny dia jerena fotsiny araky ny voalazan'ny olom-pirenena rehetra manoloana an'izany rehetra izany amin'izao ankehitriny izao. Bealanana indray tena mitoka-monina noho ny haratsin-dalana. Ny janona tsy nandeha intsony ireo fiara fitateram-bahoaka izay mampifandray distrikany Antsohihy sy ny Bealanana noho ny haratsin-dalana. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny akanton'ny lalam-pirenena faha 130. Trakteur sisa no mandeha, ireo no mitondra olona mandeha amina commune Antsahabe distrikany Antsohihy. Efa ela no nangatahana ny handrarahana vato amin'ireo teboka tena ratsy na point noir toy ny ao Bealanana 1, Jovena, Agnandrobato, Ankarongana, Ambalabeny Mahafahana, Ampandrana, Antsaramasofely ary Andampihely mba ahafahan'ny fiara fitateram-bahoaka mivezivezy saingy tsy nisy hatramin'izao araky ny fanazavana hatrany. Marina fa sompotry ny vary mamatsy ny faritra maro ao Madagasikara sady mamokatra ny distrikany Bealanana izay faritra Sofia kanefa izao no mahazo azy. Ohatrany tany tsy misy fanjakana na ihany koa tsy misy mpitondra fanjakana izany Bealanana izany amin'izao fotoana izao satria lasa hadinon'ireo mpitondra foana ity sompotry ny vary any amin'ny faritra Sofia ity.
hanika lasa ataon'ireo zay mpanao politika fitaovana ho fazahona vato amin'ny fifidianana fotsiny izany hoe fanamboaran-dalana any amin'izay be alalana izay satria isaky ny misy fampilezan-kevitra ihany no mba misy ireo zay mpanao politika no mody milaza hoe hanamboatra lalana any amin'izay distriktan'ny be alalana izay nefa rehefa mahazo vato betsaka rehefa aveo dia tsy heno sy tsy hita popoka intsony ireo zay mpanao politika ampanao an'izany. Andao amin'izay ho resantsika no mahakasika an'ity ady tany lava ity. Tsy avela raha tsy miditra amponja ireo zay mpanao taratasy fosoka mandrava tanin'olona ao Madagasikara ho iatrany General Wilson Renier de Roland izay ministry ny fanajarinany tany sy ny fananany tany ao Madagasikara ao. Mahagaga nefa ny amin'izao fotoana izao dia toa mbola misy foana izay resaka fanjakazakana sy fibodona ny tany izay. Raitsika ohatra zao ny raha momba ny tany izay nobodony mpanjana tany ao Antsambalahy Port Berger ao betsaka ireo olona izay mety hiditra amponja raha tsy misy ny fanadihadiana lalina. Araky nefa voalaza foana olona manodidina 900 mahery no kasaina ho samborona tao Antsambalahy ny fiandohany herinandro lasa teo iny fa 8 no voasambotra ary noentiny zandary any Port Berger mba hatao fanadihadiana. Andron'io ihany nanao diabe avy any Antsambalahy ny vahoaka niaraka tamin'ireo 700 mahery izay voalisitra ho samborona ireo. Nanatona ny bronze zandary nila fanazavana momba ny fisamborana ireo zay mpiaramonina amin'izy ireo. Nolazaina fa tsy nakatoa didi-pitsarana izy ireo ka izay no voalaza ho antony fisamborana. Filazana izay nitoeriny vahoaka ifotony ary nolazain'izy ireo fa paikady maloto hoentina hanagadrana azy ireo mba tsy hitaky ny zony amin'ny tanindrazana ho izy ireo hatrany. Taorian'ny famotorana nataony zandary dia nisy ny fidinana ifotony fanamarinana ny zava-nisy momba ny fitoriana izay tonga teny anivon'ny fitsarana. Raha tsy misy ny fiovana dia hiakatra fitsarana io raha io ny herinandro ho avy izao ka ho arantsika eto izay mety ho toy izay fa ahina ho maro ireo izay hiditra amponja momba ity raha ity raha tsy misy ny fanadihadiana lalina fa indrindra ireo lohandohan'ny mpitarika ny fitakiana ny rariny ho an'ny vahoaka eny fotony. Ka mipetraka ihany ny fantaniana amin'izao fotoana izao. Amin'izao fotoana ny 424 izao ve dia mbola manjaka foana izany hoe tany izay ny any mpanjana tany. Moa ve mbola vanim-potoana fanjanana tany isika amin'izao fotoana izao? Moa ve tsy any malagasy izany tany ao Madagasikara izany ka lasa ny vahiny izay tsy tompon'ny tany indray no manjakazaka sy mibodiny tany izay ho an'ny malagasy? Aiza ny fandraisana andraikitra izay ataon'ireo tompona andraikitra manoloana an'ity raha ny fibodonan'ny tany ity? Satria araky ny voalazany General Wilson Renier de Roland hatrany izay ministry ny fananantany sy ny fanajarinany tany dia ho enjehina sy ho gadraina ireo rehetra izay misandoka ny tanin'ny malagasy na ihany koa ireo rehetra izay mibody ny tanin'ny malagasy ka tokony fotoanany izao ho andraisana fepetra manoloana an'izay fibodonan'ny tany ny voaka ny malagasy any Antsambalahy Port Berger izao fa tena mahatsiaro mijaly ireo voaka madinika izay hiarany tsindra sy hiarany izay raha matahora izay any an-toeranany. Ka mba tsy hitarany ity raha ity dia tokony handray fepetra avy hatrany ireo zay tompona andraikitra rehetra voakasika ao anatin'izany raha ny fananantany izany. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tompo lasy tompoky vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tabaka ny video zay lefa nahito isan'andro. Tompoky lasy tompoky vavy mankasitraka dia mirarisoa.